vavaka fiamenana vavaka fiamenana fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny akiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora Europa vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Rahabe Salama Mivady sy ny groupe izay maresy andrenesanao toroteny sy fampahelezana vavaka fiamenana vavaka fiamenana sambatra izay volanihaino aho ka miaro toro mandrakariva eo amavahadiko ary miandry eo ampolambavarako ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny masoko mba isainsainako ny teninao vavaka fiamenana vavaka fiamenana Alléluia. Amin'ny firenena lehibe indray raha sy babalany miaona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia fahaberen'ny tena koa miaona aminao eto androany ary dia manona fadana tompo amintsika tsirairay avy a isan-tokantrano isan-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto indray a mandray an'izao fandarana mampandroso izao fandarana vavaka fiamenana izay rahanao fandarana andramoka izao a ny akiradio a ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia fadana tompony a amintsika tsirairay avy ary dia maharitatra amin'ny farany ndray fa dia araka eto indray tsika mandritra ny adin'ilay sasany a ifampahery a ifampivavaka amin'ny alalana enoira amin'ny alalan'ny sy ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia tahiny tompo isika rehetra dia maharitatra amin'ny farany daholo milohan'ny zavatra aloha nolontsika hivavaka metraka ny fotoantsika mpiran-tanin'Andriamanitra ka andao ampandrotsika nambavitsika erika raka hivavaka ho an'ny etona vavaka izao fotoana izao nampaverika anao ny fitenenana. Alléluia, makasitraka pastera amin'ny fitenenana dia manona fahatanan tompo amintsika tsirairay avy izay tonga manatrika an'izao vavaka fiamenana izao indray ny tenako a dia hiara hivavaka isika hanomboana ny fotoana sy hametrahantsika an'izao fandaharana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Dia Andriamanitra ray masina tsara indrindra faly indray fonay midera sy mankalaza ny anaranao faly satria mbola novelominao menao fofinaina ary mbola tafoana eto indray andreny teninao andreny hafatrao ary mbola hifandray aminao indray satria ny teninao manao efakazara amin'ny tsy dia hiady any anareo dia izany indrindra Jesosy malala no mahatonga anay eto ny hafanay mbola miatrika an'izao fotoana izao na dia teo ara ny asa mandraraha dia mbola nomenao fotoana mamy izay ianona ny teninao dia misaotra ny amin'ny fiarovanao anay tamin'ny maraina iny ny tontolo andronay no alaminao narovanao tamin'ny ratsy rehetra izay atao mbola tonga somatsara eto menao fahasalamana dia apetraka eo am-pelantananao Jehovah izao fotoam-bavaka izao mba tena ho fotoan'ny fanahinao izay tsirairay avy ho fotoan'ny teninao ka ho voakasiky ny teninao ary hitondra votsara eo aminay ny teny izay ampitondrainao amin'ny mpanomponao ka ny angatahanay androany dia ianao no kasika ny fony tsirairay avy amin'ny alalan'ny teny izay ampitondrainao amin'ny mpanomponao ary apetraka eo am-pelantananao koa ny mpanomponao izay hitondra ny toriteny ao pasiterany melabelatra ao ny vavaka firenena dia ianao mihitsy nefa hikasika an'izy ireo ny endrin'ny lelan'izy ireo ianao mihitsy nefa hiasa ao anatin'izy ireo ahafahan'izy ireo mampita ny teninao ahafahan'izy ireo mampita ny filazantsaranao Andriamanitra dia mino Jesosy fa izay rehetra toriana eto dia hitondra hery sy tanjaka ho an'ny tsirairay avy hitondra fanovana sy fiainam-baovao an'ny tsirairay avy izay ketraketraka ho atanjahanao izay reraka velombelominao izay mandalo olana hovahanao ny olana izay maraty hositranao dia rakofana amin'ny rahanao soa sarobidy ny fitaovana rehetra izay ampiasainay na ny any amin'ny
fitaovana ny any amin'ny foibe any amin'ny pastera mivady zany na ny connexion tsirairay avy zay miainao zao fotoana zao na ny telefona zay ampiasainay dia tena rakofanay amin'ny rahanao soa mba tsy hidiran'ny asan'ny devily sy ny asan'ny satana fa tena hoe fatoranay amin'ny rahanao tsy anelingelina esoa reo anoloanay fa anelingelina rehetra fa tsy afahanay mifantoka miainao zao fotoana avaka zao satria tena hoe aina ho an'izay mahazo azy ny teninao azo fahasalamana ho an'ny nofo rehetra dia hitondra hery sy aina vao anay indray any zao fandaharan'izao dia ireo izay mbola sahirana ihany koa nefa mangetaentana ianao zao fotoana zao tenao ny andamina fotoana an'izy ireny ianao hijery manokana an'izy ireny dia mino fa ny fanamasinao nefa hikasika ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny teny izay ampitondrainao amin'ny mpanomponao dia misaotra Jesosy malala voninahitra sy ny tera teo anao rirany aleloia amen aleloia mankasitraka ny anao ranambavy Erika tanatin'izay vavaka mahambe nentina nanomboana ny fotoana izay dia raisoarina tsodrano fohy dia fohy ny tsodranontsika androany fa tenena kosa nefa fa tsy fa tena hiasa mahery amin'ny fiainantsika tsirairay avy ao bokin'ny Joba toko 12 andiny 7 ny tsodrano atolotra antsika amin'ity androany ity milohan'ny famparapatsika Joba toko 12 andiny 7 amin'ny Jesosy manao hoe raha misy kasainao atao dia ho tanterahina aminao ary amirapiratra amin'ny lalanao ny mazava aleloia ka dia zao raha misy kasainao atao dia ho tanterahan'Andriamanitra aminao ne zany ary dia tena amirapiratra eo anoloanao ny mazava ahafahanao mandrosa dia sokatra ny lalana dia zava ny lalakombana dia mitanterahana zay irin'ny fonao amen zay kasainao atao rehetra dia mitanterahana amen iray zao zany tsodrano zany ranambavy Fabiola Koweït Erikaraky France Marina Tiana Canada Niana Mainso Italie Asana Apostole Madagascar Itodino Elina France Artisan de Madagascar France Persava Koweït Martuna France Tonga Soki Kerandrena Sul Madagascar Lovlitina France Anjasika Patici France Tutsu Jesus Malaxi Allemagne Angelina Suzel Suisse Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite Normal Lasser Madagascar Nathalie Marie Charline Madagascar Manambotso France c'est l'apostole Madagascar Anjasika Patici France c'est l'apostole Madagascar Thierry Albenza France Nathalie Marie Charline Madagascar alléluia faly mahitanarana Madagascar kekerandrena solo asan'ny apôstôly Nathalie Marie Charline Madagascar daholo zany faly be mahitanareo Erikaraky France Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite Angela Rakotoary Velo Dubai tonga soa ihany koa Normana Lasser Madagascar ihany koa alléluia faly foana mahitanarana Madagascar tafiditra Angela Rakotoary Velo Dubai Thierry Berthelot France tainy Jesosy isika rehetrarehetra tonga soa daholo dia samy mahery samy tahiny tompo andray isika rehetra anatin'izao fandarina izao andaontsika no hira anankiray ary dia hitsory vavolombelona nareo inona ny azonao mezam-boninahitry n'Andriamanitra inona no azonao hitsorina vavolombelona zany mitsory vavolombelona aminareo nisy fotoana tena taminareo tamin'ny herinandro iny misy olona zay hoa nentina mavaka mba afaka baka ho zay mantsynareo hitsoroko vavolombelona eto zay fa afaka alleluia dia voninahitra Andriamanitra nisy fotoana izy tena be mihitsiny tena be mihitsy ka izy tsy olona eto amintsika akory tsy ao anatin'le nentina mavaka tato anaty commencement reny fa olona hafa mihitsy dia tena nitsoroko vavolombelona tamin'izay nitsofina rano ny tao tokantrano dia nitahiny tompo be ny ray aman-dreniny nandray nisy asa ngeza be voaray dia zaza io koa nangataka mihitsy mba entina mbavaka ao izy dia nentina mbavaka dia nitetahina izy alohan'ny bavaka satria ohatry nieritreritra tsy ho afaka dia zao ny teniko amin'ilay efa nitsofina rano ange ianao alleluia dia afaka somatsara zay aloha voalohany afaka somatsara izy tsara ny tompo fa manakaraka zany dia za zany dravana malala misy fiarakodia atao aminay zay zany mila kody ny radio ny auto radio zany mila kody
de ka rehefa mila kody reny autoradio de azo alainao en ligne reny saingy mila mahay mifidy tsara le site angalana any le izy de za zany a tafatany am'le site pisoloky a de nangataka an'le kody a de ao alefa izy fa rehefa azo vola de nando 17 € de mitikodina teo le izy efa voaroa le vola de ao fa voaray io fa de ho alefa soma tsara ny kôdinao a mandrasakira lefa mail ny kôdiny radio anao de niandry a voatsy tonga 15 minutes aloha izy de fozay voasoloky a de tsara raiko fa de very 17 € zany de niteniziko kofombelona am'izay a nandalo garage ao amin'ny garage mpamboatra tomobilanay ao ampiasana mafantatra anahy satria ao no mitondra ny fiarakodia ampiasana atao entretien zany de torona faramasina saintampoka io ke marika mitovy amin'le izy fa andehana makao ka rehefa makany amin'ny concessionnaire tsika mandeha maka kôdina radio de matetika mandeha amin'ny 20 na 25 € de niditra fitao de zao no teneniny hoe ay anao izy izy ina va tsisy ma mpangataka kôdina radio anty tomobily ty oa za ay izy izy amiaro izy ny carte grise de nomeko ny carte grise tsy ampy 1 minitra akory de navoaka an'le kôdy de niandriandra hoe misy vola aloha tsisy vola aloha alleluia satria everine satria za raisiny amin'ny hoe za client nefa za tsy client nefa ny tomobily fiasana reny fa tsy ny tomobily fa noho ny aminazy zany le za le tena koa de tonga de numérique gratuitement le izy te faly dikan'izany nahazo tombony 8 € zany arany nanaraka tsara ianao tokony ando 25 a tratran'ny fisolokina 17 € a de tatao am'le tena izy tsy nangalanina ny ariary ny tena marina nahazo kôdina autoradio za de nahazo tombony 8 € alleluia tena mahafinaritra zay zany hoe didrina vavombelona fa ngeza be zany amiko de tena hoe zay nizoko vavombelona aminareo a dia anareo ndray zao inona ndray ary to de vakiko loha any mampion'ny satria avanay raha manana de raiky zao fa nanana niasana koa zao izy miravavy ndray na la BBC afaka sady 10e atao amin'ny tanaville tamin'ny seconde ndray na la bac afaka avec mention bien tena falo fody amin'Andriamanitra ny voninahitra zany koa de mbola hitsona vavolombelona fa fahasoavan'Andriamanitra izany alleluia dia mbola misy tsy naraveko nareo a normal laseny France jasaka fatitsy France Bersava Koweït Jesosy Mpandresy Madagasikara Côte-d'Ivoire Belgique Miriarandre Malala Allemagne Janine Dadin Junior France Tahiny Tompo alleluia arapatian'ire Madagasikara France Tahiny Tompo daholy alleluia zafady eo amin'ny mampina ny joroavelona voalohany teo a de manarakaraka azy eo zany a novakiko rehefa fa nofinaritra aloha tsika andreo tsika ianohira elera ndray tsy antotsika tiritira ny zona famonjena izy tia miandry anao de andry an'Andriamanitra eto foana andry an' Jesosy eto foana tsika raha miandry valim-bavaka ianao de andraso izy alleluia fa ho avy izy me nofinaritra daholy
Zanyagati Tini nau yan tuko Ufikiki Nakiti kaku Nakiti mami Wechanga wanawa Afuriku Kisemu bana Aditiku Alléluia. Miandry anao aminao fanakafi zokery kafa izy mantsy ty ziona famonjena be mihitsy a. Alléluia. Eny ary. Misaotra anareo a. Manaiky sady amin'ny voninahitrin'Andriamanitra. Misaotra zoko marina anareo mandika ny teny a ny témoignage teo. Tany tompo a tonga soko tany na Belgique a, lazana Monique à Dubaï. Alléluia. Zavady Yama Koweïti tonga soa ihany koa. Eo ary tsika ozy izy ranambavy mihaja Jesosy mpandresy. Direct Jesosy nandamina sy nandrindra ny tontolo androko androany. Anio misaotra Jesosy tamin'ny niarovanao any menakavy kely ka tafahoana somatsara eto tokantrano ary mbola nomenao sakafo saza zay voninahitrin'Andriamanitra rery any. Alléluia. Amen. Misaotra betsaka ny zoky mihaja isika. Ozy rakoto velo. Ozy alléluia misaotra Jesosy fa maly alina nahazo fitahina tena tsy mbola azoko teo amin'ny fiainako dia fary hatramin'ny fianakaviana verina amin'ny Jehova ny voninahitra. Amen. Tsara Jesosy mahafinaritra nomeno an'izany. Arabaina ianao. Ozy zokolina artizana de Madagasikara. Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa dia nahafinaritra ny tontolo andro ny menakavy kely. Nahazo sy nahita izay nilaina tena afa-po be misaotra azy koa fa miaro amin'ny loza sy ny rovo foana izy manome izay ilaina dia raina ny anaran'ny masina voninahitra ho azy rery any. Amen. Alléluia. Misaotra manizoky lina isika tao anatin'izay. Merci be anjany Arabie Saoudite tonga soa ihany koa. Ozy izy zoky marina tena hoe isaoran'Andriamanitra fa dia afaka baka ny aiziko rehefa nentina mba afaka niaraka teto. Isaorana koa Andriamanitra fa mbola namea tombonandro fahasalamana sy nandamana tontolo androko androany arabaina ny niaisinao afaka baka somatsara. Alléluia. Tsara Jesosy tonga amin'ny ambony indrindra. Misaotra n'Andriamanitra zoky itody fa mbola velon'aina izay menakavy sy meno fahasoavana ary tonga soa eto. Alléluia. Amen. Misaotra zoky itody. On a dit zoky Thierry. Ma journée s'est très bien passée. La santé est bonne, pas de mauvaises nouvelles. Merci Jésus pour cette journée. Alléluia. Amen. Merci Thierry. Manatiana, makasitraka zoky Erika.
misaotra n'andriamanitra izy nambabeta ny lamina tontolo andro salama tsara ny menakavy alleloia amen misaotra ny zokoberta zoky zanina misaotra n'andriamanitra ny tontolo androko nomeny androany narovany tamin'ny ratsy ary fahasalamana ery alleloia amen misaotra ny zoky zanina ozy izy ranavaverika hoe alleloia de rehetra jesosy ny amin'ny tontolo androko androany fa tena ny lamina be mihitsy ny asa sady vita avokoa de mbola narovany tamin'ny ratsy rehetra alleloia amen misaotra zoky erika ozy izy zoky ama hoe alleloia misaotra jesosy fa somatsara am'izao fotoana zao no ny narovany tontolo andro hatramin'ny ankonina tsy nahen'ny loza na retina alleloia ary misaotra ny tompo fa afaka somatsara ny ankizy rehetra nanao fanadina baka ray BPC ray CEPE ray zafikely mamako ary le nanao baka tena raha maha-olombelona tsy nampiny satria de ohatra ny varimbarina tsy de salama zany izy talohan'ny examen fa rehefa nangataka mavaka tetra de salama tsara vita ary somatsara ny examen ary afaka somatsara voninahitro n'andriamanitra reriany ary misaotra pasteur sy ny groupe izay maresy jesosy amaly fitianareo amen tsara jesosy alleloia misaotra félicitation daholo aloha izay afaka baka rehetra dia apetraka amin'andriamanitra ny toean'ny fiainana sady fa amin'ny sabata zao tsika fivadikanina hitondranam-bavaka ny année scolaire 2026-2027 aza dinareo zay raha izy eo amin'ny groupe fivadikanina tsika amin'ny sabata hitondranam-bavaka ny itsofany rano ny taom-pianarana 2026 sy 2027 afaka miditra miaraka aminay zany nareo anaty commencement miara mifady aminy tsika amin'ny sabata vavy zao de hitondram-bavaka eto ny zanakao tsofina rano ny taom-pianarany fa de tena hitanao zany hoe taom-pianarana araky le toriteny tomity araky le tsodrany tomity hoe amirapiratra amirapiratra amin'ny lalany mazava de amin'ny farany teodray amin'ny heritaona tahaka zao ndray de feno fitsona vavolombelona rehetra fa afaka fanadinina daholo ndray ny ankizy rehetrarehetra ny zaza ny mpianatra rehetra amin'ny fandarina andramoka izao alleloia ao izy zokin'olo malanaseno alleloia de rehetra jesosy ny tatana tontolo andro izy vita somatsara daholo natao rehetra meny fahasalamana heritanjaka ary sakafo sazoanay indrindra moa fa mbola afaka manaraka vavaka fiambelana izao ndray tsara jesosy amen saotra zokin'olo malala ozy zokerika hoe makasindry makasiraka tena rehefa zino fa tena nakaveri zany no azy alleloia tsy sisorana ndray andrano hoe mbola mena kadoana biana zina famonjena mihitsy alleloia tena tiany izy ozy ny sarinina de jesosy malala fa tamin'ny sabata tsy nandeha tsony ty ekotare ty de kivy kely aho hoe oaiza zay no ahitako tsara ohatranyty jesosy de inona hoany no ina koa no ampiasaiko amin'ny talatalina fionan'ny gropinay ivavaka jesosy kanjo tena gaga fa androany tena andre tsara ny ekoterako sady faly be aho tonga zo eto am'izao vavaka fiambena zao alleloia amen alleloia mahafinaritra be zany ny Charline de rehefa misy mandeha Madagasikara de andefasako écouteur anao fa manana écouteur tsara be koa ata ataoko cadeau aneny Charline alleloia rehefa misy makany Madagasikara tsika de mba miteny kely fa andefasantsika écouteur tsara be koa le Charline de afaka fandimbiasanao zay alleloia ozy izy zoky somever de nainy jesosy malala fa vita somatsara no tontolo andro indrindra herinandro vaovao nahazo fahasalamana hatrany tsy nahy vaovao ratsy mbola tonga etsika menaka velana somatsara tsaranao jesosy malala alleloia amen misaotra ny zoky someva isika alleloia félicitation any afaka baka rehetra izy zokolina aoana izy raha latojo alleloia ny tontolo androko androany de soroko antsosy fa notatany nydiako lavidavitra de tonga somatsara amin'ny toerana nandehanako lamina sy nafinaritra ny tontolo androko de teraina jesosy ny aro sy nameny anna zaza ho any menakavy kely alleloia amen mahafinaritra be daholo fijona vavolombelona reo misaotra anareo de jesosy any amaly fity anareo hatrany tamin'ny fijona vavolombelona izay nataonareo izay dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany de jesosy any mbola anao mihoatra lavitra indray rapitso indray reo vavolombelona be indray mbola hafa indray ny rapitso mbola anaovan'andriamanitra zavatra vaovao hafa indray nareo rapitso mihoatra lavitra noho ny androany alleloia makasitraka zay no ela varitra amin'ny tenin'andriamanitra amizay tsika hitra amin'ny toloteny tsika mampandrosika nambapitsika angèle pagesse
izy mitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia vita moa ny toroteniny dia mivelonetiny tena koa mamirapiratra ny toroteny ihany koa tahiny Jesosy daholo na vavipagesy anao ny fitenenana. Misaotra pasterana amin'ny fitenenana ny tompony tahinao sy ny ankonanao dia faly ihany koa miarahaba sy manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Ny fiadanan'ny tompony hitoetra sy hanjaka ao anatintsika tsirairay avy isam-batan'olona isan-tokantrano ka raisiko fahasoavana ho androany no mitondra tenin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Tenin'Andriamanitra ao jerevantsika dia ao Matthieu ao 5 ka ny 5:20. Raha sitsika lohateny kely ny tenin'Andriamanitra dia izao hoe ny dingana 3 nandraisan'ny tivavehivavy fanasitranana teo eo na dia sitrapanafody nandritra ny 12 taona azy. Mety fantatrao tsara angamba ny raha vao manonona ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Marka 5:20 tsika tantaran'ny ravehivavy izay nitsidrana nandritra ny 12 taona tsy nety sitrana na dia tena nitady mpanao fanafody maro ny tenin'Andriamanitra dia fa manana foan'Andriamanitra izay ampahirezana antsika. Milohany amakitsika ny tenin'Andriamanitra dia tia nazava kely hoe ny antondian'i Jesosy satria asa mahagaga nataon'i Jesosy io dia tia tany dia izao hoe tonga ety amin'izao tontolo izao Jesosy noho ny fitiavany asa ianao, tonga ety amin'izao tontolo izao Jesosy mba hamonjy asa ianao. Tsy sitraka Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana isika, tsy sitraka Andriamanitra ao anatin'ny aretina sy fijaliantsika fa tia hanafaka antsika. Ary ny tena zava-dehibe voalohany dia izao hoe nandatsaka ny rany izy mba ho famonjena antsika. Halleloia, ho vakitsika io tenin'Andriamanitra io. Hitantsika tsara ty ravehivavy ty fa tao anatin'ny vahoaka maro izy ny tenin'Andriamanitra izy no nanao izao dingana nataony izao. Izay nitantaraintsika teo amin'ny voalohana iny izy dingana 3 nataony. Rehefa naria ny amin'ny Jesosy zany ty raha lehilahy ty Jairo ny anarany mpanapaka ny sinagoga izy dia tena resy lahatra izy hoe mahay ny zavatra rehetra ty Jesosy ty. Dia anisan'ny tena niangavo mafy izy rehefa tratran'ny olana anankiray izay tena hoe narary mafy efa ho fatiny zanany vavy 12 taona izy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tena tao anatin'izany ny olana nahazo anazy dia izao tena niangavo fatratra ny Jesosy izy hoe Jesosy io andao any an-tranoko ianao ametra tanana ao amin'ny zanako vavy kely 12 taona fa marary mafy efa ho fatiny zanako. Tena afaka kelikely teo raha moa dia tena efa nisy nanirakolona ny tany an-tanàna hoe aza manahirana an' Jesosy tsony fa efa maty ny zaza. Fa ty Jesosy ty kosa dia izao nanaiky an'ity rahalehilahy ty izy. Tena ny ekeny ary vonona izy andeha ho any an-trano ty rahalehilahy mpanapaka ny sinagoga ity zany ametra tanana ao amin'ny zanany. Teo amin'izay ifengana teny an-dalana izay indrindra no niseho ny tantaran'ity ravehivavy ty izay tena hoe nanana dingana 3 lehibe izy teo anatrehan'i Jesosy mba nafahany nandray mihitsy ilay fanasitranana tiony eo. Vakitsika voninahitr'Andriamanitra tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Marka 5:5 ka ny 15:20 ny soramandry hoe ny nanasitranan'i Jesosy ilay vehivavy narary 12 taona minaran'i Jesosy 5:20. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananandrehetra nefa tsy nety sitrana fa vao maika niarary kokoa azy. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia nakevoany namaky ny vahoaka ary nanindry ny lambany fa ho izy na dia ny fitafiany ihany aza no voatendroko dia ho sitranao ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa asitrany izy. Halleloia, tena Andriamanitra mahagaga amin'ny Jesosy izay tompontsika io. Ary ninona nandalovany tsisy anankiray izay niala maina fa nanasitrana rehefa nino azy. Ty ravehivavy ty dia nanana dingana 3 izay nataony teo anatrehan'i Jesosy izy mba natonga tao farany ravehivavy ny fononao no navonjenao fa nanana dingana 3 izy netiny teo anatrehan'i Jesosy. Rehefa naheno izy ty
ao amin'ny toko fahafito amby roapolo ao ozy koa rehefa nareny amin'ny Jesosy izy dia nakeo vonona maky ny vahoaka ary nanendry ny lamany voana eno izy hoe zay Jesosy dia tena tsarony daholo tamberina atao amin'ny sainy daholo ny asa magaga nataony Jesosy rehetrarehetra tamberina atao amin'ny sainy daholo fa rehefa nandalo Jesosy na dia nitrano vorona mitondra faty azy dia nitsangana rehefa nitsangana ny maty tao anaty trano vorona ozy ny tenin'Andriamanitra teny an-dalana teny nisy nanana ny fanahy maloto nivoaka ny fanahy maloto ary niverina toy ny arisaina raha lehilahy zay demoniaka teny an-dalana teny nisy jamba folo zay tena hoe efa narin'ny fiarahamonina efa mitokamonina fa rehefa nandalo Jesosy dia zao nasitrana azy ireo izy teny an-dalana teny zavatra maro nlalovan'i Jesosy nalimy zay tao Betesda vehivavy raha lehilahy zay tena hoe efa ela ny andro lambandroboka ao anatin'ny farimbe zay tsy misy fa Jesosy nandalo dia nitsangana raitra alleluia zany napiakatra ny finoana ty raha vehivavy ty satria izy ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny alleluia ho anao izay mandray ny tenin'Andriamanitra izany inonao zany ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ho antsika tsirairay avy dia davin'Andriamanitra zao dingana telo zay tena hoe nazahoany ty raha vehivavy ty fanasitranana teo eo tsy ngamba mety tsy marary ohatra zany na marazy fa mety hoe isy olana mafy misy zavatra tena tsy hitatsika tsony zay vahaolana ivoany androany manoro hevitra atsika amin'izao dingana telo nazony ty raha vehivavy ty fanasitranana teo eo rehefa nahenony amin'ny Jesosy rehefa henonao ny amin'ny Jesosy aoka tena tsy avoakanao amin'ny sofinao aviana avoakanao amin'ny sofinao ka ampidirinao amin'ny avia avoaka amin'ny havanana fotsiny fa zao tena aokanana dingana ianao tahaka izay ataony ty rahavavy ty tena nanapa-kevitra izy ho anao raha mandeha ny tenin'Andriamanitra tapony hevitrao anatiny an Jesosy fa rehefa niteny izy hoe na andia anatiny an Jesosy na dia be ny sakatsakana vahoaka maro izy malimilimy izy ao anatiny mbola tena aretina mbola osy ny tenin'Andriamanitra fa tsy nasakana azy zany ny tanjony na dia sombina viavin-damban'i Jesosy raha ozy izy no voateliko dia ho sitrana zay ka ho anao mandray ny tenin'Andriamanitra zany rehefa renao Jesosy manapa-hevitra mandiana mitsangana ialao ireo zavatra tsy akasitran'Andriamanitra anao manatona an Jesosy fa rehefa ozy izy ty raha vehivavy ty na tsy tena makasika azy mihitsy fa kely fotsiny ami'sombindavindavindambana sitranao ozy izy rehefa ao anatin'izany dia zao manana koa finoana tahaka nataony na ino ny tenin'Andriamanitra izy na napa-kevitra ihany izy ka anatiny an Jesosy ary ny finoany tena andisany hoe tena mino izy fa tsy mamela azy orery Andriamanitra tahaka izany koa rehefa mino anao fa ilay Andriamanitra Jesosy Kristy tonga amonjy anao tsy amelanao rery izy ary tsy maintsy hanafaka anao izy rehefa tena mangetaheta ianao ka manatona azy tsy amelanao rery izy na adverserany ary ianao ty le jay reo ty nge anisan'ny mpanohitra reny nefa tsy zany tedamo fa rehefa nangetaheta sy nengafotratry izy dia nanaiky Jesosy andao ary ho anay tokantranonao ary rehefa hita moa fa tonga tany tokantrano na maty arany zarazavavy dia nitsangana satria Andriamanitra ny fahefana rehetra Andriamanitra ko anao mandray zao tenin'Andriamanitra izao manapa-hevitra ianao anaraka tahaka n'ity nataonyty raha vehivavy ty nahazo fanasitranana teo eo dia aoka tena napa-kevitra ianao maheno ny tenin'Andriamanitra dia tena vonandeha hiala amin'ny zavatra ty tany ty hiala amin'ny faratsiny hiala amin'ny zavatra zay tsy akatao ozy izy ny tenin'Andriamanitra manko hoe fa ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ka dia tsy miaino izy tena vonina hialtsika amin'ny zavatra tsy tian'Andriamanitra ka anatona azy ary inosika fain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra zay tsy hain'ny olona atao ozy ny tenin'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra atao alleloia dia ao anatin'izany dia zao tahaka ny ty raha vehivavy tiako isika inona ary moa ny tena zavatra mety hiteny ianao manao hoe inona moa no tokony alako ny fahotany inona moa no tokony andianako hoe ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ho avy ny andro zay tsy maintsy ho avy ary tsy tahaka ny natongavany Jesosy hamonjy sony ny atongavany
fa ho tonga Andriamanitra anavaka ny azy sy azy ary efa nanomana ozy izy ny ten'Andriamanitra iny Jesosy izay hitanareo niakatra any an-danitra iny raha nilaza tamin'ireo mpianatra ny anjely dia iny ozy izy ireo anjely dia mbola ho avy takana ahitanareo an'iny Jesosy iny ihany koa ary hitondra anareo any amin'izay toerana misy anareo efa manomana toerana ao antsika Andriamanitra raha nandasy rahavavy izay ny antony hialantsika izay ny antony andianantsika napahantsika hevitra andeha ka anatona an Jesosy hiala eo amin'ny toerana misy atsika ka anatona an Jesosy fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe izay manatona ozy ny ten'Andriamanitra dia tsy mba ho laviko mihitsy. Halleluja. Ka manasanao ny ten'Andriamanitra anatona azy ary manasanao ny ten'Andriamanitra fa rehefa manatona azy tsika dia zao rehefa mandray azy tsika dia misy herin'Andriamanitra tonga anatsika ary rabarany ten'Andriamanitra ato amin'ity fatelopolo marika toko fadimy andininy fatelopolo dia teny mihitsy ny ten'Andriamanitra ary niaraka tamin'izay ozy dia fantatra Jesosy fa nisy herin'ny ala taminy dia niodina teo avony vahoaka izy ka nanao izany nanindry izany hoe rehefa manindry azy ny olona ray dia misy hery miala automatika ao amin'ny Jesosy makany amin'ilay olona ka izany indrindra ny tedarintsika hoe manatona an Jesosy tonga n'Andriamanitra teny amin'ny hery atsika tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra mila ny herin'Andriamanitra io tsy mila ino herin'Andriamanitra io dia ny fanamasina izay nitenenin'i Jesosy hoe mahatsara anareo ny alako fa raha hiala dia aniraka ny fanamasan'Andriamanitra la herin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Halleluja. Ka ho anao manasa atsika amin'ireo dingana telo ireo ho amin'ny fampon'Andriamanitra andraisantsika ilay hely avy amin'Andriamanitra ahafahantsika manda ny zavatra izay tsy akasitran'Andriamanitra izay atavela atsika eto amin'izao tontolo izao ity fa hiditra amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao manin'Andriamanitra ao atsika. Izay ny antony andao ho vakintsika ao amin'ny apokalipsy ao toko 1:20 ka ny 7:20 dia mivaky toy izao ny ten'Andriamanitra manao hoe ao amin'ny 7:20 ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay amin'ny zanak'olona ihany. Halleluja. Tsy hiditra ao mihitsy izy ny ten'Andriamanitra izay tsy masina ka ny herin'Andriamanitra ny mampamasina atsika tsy vitantsika ny andao ny fahotana amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny fa mila ny herin'Andriamanitra fa ny zanak'Andriamanitra ozy ten'Andriamanitra tsy mahay manota intsony ary izay rehetra tarihan'ny fanamasin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra io fanamasin'Andriamanitra na herin'Andriamanitra io no mitarika atsika mba hahatonga atsika tsy hanota intsondrana dasy rahavavy koa manasa atsika ny ten'Andriamanitra andray hikasika hiala ananadingana mihitsy ny hoe anatona an Jesosy fotoana farany izao vanandro farany mbola afaka tsika anakaikezantsika n'Andriamanitra ry havana ka manasa atsika ny ten'Andriamanitra aoka tsy hovarintsika fa tena asandratsika masontsika fa Andriamanitra ilay niakatra iny mbola ho avy izy ary ilay fanomanana ary ny teny izy hoe anamboatra fitoerana ho anareo ka izay toerako misy anareo koa tsy mila intsony tsy apakatra atsika ilay Andriamanitra izay tsy masina ozy ny ten'Andriamanitra dia tsy mba hiditra ao amin'ilay toerana izay nomanin'Andriamanitra ho atsika koa manasa atsika ny amin'izay dingana telo izay mba ahafahantsika tena mijoro ahafahantsika tena mitoetra ao amin'ny famasinana hatrany ahafahantsika tena mino ny rano Jesosy Kristy no mampiavana atsika n'Andriamanitra efa nandatsaka ny rano izy mba hanadiovana atsika amin'ny tsy fahamarinana ary ahatonga atsika anakaiky an'Andriamanitra ary tena namitra-pihavanana amintsika izy manasa atsika anadio ny fitafitsika amin'ny alalan'izany rano Jesosy efa nalatsany teo ambony azy fijaliana izany. Misaotra ny tompontsika ary misaotra atsika tsirairay avy nandreny tenin'Andriamanitra ary izany dingana telo izany eny hoentsika mba tonga atsika tena hoe hitoetra ao anatin'ny famasinana hiala amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary tena hovonina hiditra amin'ny lanitra satria izay tsy masina ny ten'Andriamanitra tsy mba hiditra ao voninahitra n'Andriamanitra rery ihany misaotra atsika rehetra nandre izany ten'Andriamanitra izany. Amen. Alléluia. Mankasitraka ny ianao nabavy Angèle Pagès tamin'izay ten'Andriamanitra tena mampahery be ny entinao toy izay dia Andriamanitra manakira pasaovina ny amaly fitianao dia mitomozitra sy pasaovina hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tombo. Misaotra atsika rehetra koa mankasitraka azy mampahery andreo foana ny fankasitrana izay ataontsika rehetra. Halleluja. Misy
misy findrana vonomena mbola tsy nivakiko ty avy amin'ny Angelina Rodriguez soki Angelina aloha tena zao efa mandroso ny fahasalaman'ny marary efa mitsakafo sy mavita miresaka sady matory tsara sotra ny sosy tamin'ny valimbavaka dia misotra azy koa manamina tsara ny tontolo androko androany alleluia amen tsara be zany narary be olona io amanarezisy narary dia narary be mihitsy olona io tamin'ny herinandro iny dia tsika mavaka teto tamin'ny sabata izy io dia efa mety tsara dia misotra n'Andriamanitra tsika alleluia izy sorina ny Charline azadinao amin'ny tena rehefa mahita misy olona ho any Madagasikara na nareo izay misy ho any Madagasikara dia mba misy mandalina kely antsika ho an'ny Charline alleluia ozy ranam-pahavokotanena alleluia misaotra n'Andriamanitra tamin'ny fiombany sy ny fitahiny ary ny fahitana fity ho any amenakavy fa tsara ny tompo voninahitra ho azy rery any alleluia amen tsara Jesosy misy fahasoavan'Andriamanitra be koa miseho taminazy androany tamin'ny herinandro ity tamin'ny herinandro ity zavatra ngezabe koa nentina mambaka tamin'ny sabata dia anisany nandray fahasoavana ngezabe tamin'izany koa raha vavitsiako dalelana io tena anisany nandray miracle mihitsy ary Jesosy mpandresy alleluia dia misaotra ny Mpaverika izy misaotra ny Zoky mihaja alleluia misaotra antsika rehetra alleluia zay ny fijona mavolombelona misaotra Zoky marinaty ana amin'ny fandikateny mino fa mamaky tsara mihitsy Zoky Bertelo ambadika ao misaotra antsika tsirairay avy alleluia iresaka momba ny ty vehivavy nalary ty tsika marika toko fadimy dia ny fadimy ambinipolo any vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona mafy zany marary 12 taona inona marary anazy misy roakely eo dia misy avakitsika ilay roakely dia hoe marary nandera zany hoe ty vehivavy ty zany 12 taona dia mandera manao hémorragie tonga fotoana foana mandera dia hitanay tsara mihitsy le fahorianareo vehivavy rehefa tonga fotoana marary ny kibo manay tena anaty kibo reraka rehefa mandeha loatra ihany koa ny raha ary misy ary ny vehivavy noho ny fandehanany raha betsaka loatra dia tratra ny anémie ihany koa zany hoe ty vehivavy ity dia mihoatra noho izany satria izy 12 taona tsy mitsahatra mandeha raha foana sady marary zany izy ozy tena Andriamanitra efa niaritra zavatra be tena niaritra zany vehivavy zany 12 taona tsisy fiovana ary izy dia tena nitady hevitra mbola tena Andriamanitra 520 sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra efa tsy netsitrana fa vao meka niana rary kokoa azy alleluia zany hoe sady marary izy no mitady hevitra izy amoa tsy hitady hevitra anasitranana dia nandeha izy nanatona mpanao fanafody maro raha ohatra zany ena Madagasikara dia voatetiny professeur Ratsimamanga voatetiny ny dokotera isan-karazany sy ny gynécologue isan-karazany voatetiny ny mpanao tapakazo reny le raha matoa ohatra hoe raha vao izy amin'ny raha vavy ny mamankambana be dia be reny zany voatetiny tsy reny mpanao fanafody maro ny teteziny reny kikisana ny hazo nitenehana ny tambavy nosorana zay tsy tokony nosorana natao ny zavatra rehetra isaky mandeha amin'ireny koa dia mandoha vola zay ale rehetra dia andoavam-bola zay mahatonga le nandany ny fananany rehetra satria zay rehetra nale tsisy gratuit zany nananasitrana na tsy nanasitrana aloha vola aloha mafy zany ary ny tena voameny loza dia voamea ny ratsy kokoa mbola voameny ndray zany ny ratsy fa tsy hoe mba azoazo mafinga zany revany ary zany zavatra zany tsy miteraka tsy hoe resaka aretina mitsidratsony
fa tena tratra mihitsy ny saina amin'izany hoe ahoana ary zany mahazo anazy zany tratrana dépression ngeravana amin'izany hoe tena atao vo miratsy vola lany tsy afaka miasa nge amin'izany vo me vola lany mafy zany nahazo azy zany mbola misy zavatra fa ihany koa ity vehivavy ity tena nahatsaro irery ity vehivavy ity zao mantsy ndravana tam'izany fotoana zany de any amin'ny lalàna mosesy ke tsika maky ten'Andriamanitra kely Leviticus toko fa 5 evaka itsika Leviticus Leviticus toko fa 5:5 evaka itsika anazavantsika kely momba n'ity zany hoe vavy mitsitra zany Leviticus toko fa 5:10 Leviticus 15:25 aminaran'i Jesosy manao hoe ary raha misy vehivavy marara mitsidra ela na de tsy amin'ny andro fahalotony amin'ny fandobolana azy na raha misy marara ny fadobolana ka mandeha mihoatra noho ny fiaviny de aloto izy amin'ny andro fararindretra takany amin'ny andro fahalotony ihany ny vehivavy rehefa mandeha fahatombolana normal mbola tsy maninona satria natiora zany natiora napetrak'Andriamanitra mihitsy zany fa vao mihoatra ny tokony ho izy de kilasinao maloto amin'izay ny vehivavy de voalaza ten'Andriamanitra ny fandriana rehetra nandriny de maloto avokoa ny fandriana rehetra zay andriny amin'ny andro fahalotony rehetra de ata amin'ny andro fahalotony ary zay rehetra hipetrahany de aloto koa tahaka ny fahalotony amin'ny fahadombolana ary zay rehetra mikasika izany zavatra zany de aloto ny vehivavy io zany zay toerana misy azy de voaloto avokoa ary nizaniza koa mifampikasokasoka aminy de maloto avokoa io vehivavy zany 12 taona io tsy mivanginy fianakaviana 12 taona io tsisy niarabana anniversaire ary ohatra raha hoe zay tsisy nanao kalaina ndraiky ny 12 satria ny olona vo mety azy de miala satria maninona maloto zay mikasika azy 12 taona izy nianan'izany zavatra zany any tena ikany hoe io tsy niaretina ihany ny problème fa tena mety efa tena tratrana dépression kely mihitsy io olona io fa naizany naty zany na de nandeha tamin'ny mpanao fanafody maro rehetra izy de misy zavatra reny hoenohenoiny teo amin'ny fiainany 17 ko rehefa naharetiny amin'ny Jesosy izy ko raha efa nahare ny amin'ny Jesosy izy fatany fa mpanasitrana koa ty lehilahy ty ny zavatra mahory anao hitanao daholo ny lalana momba an'io ohatra hoe araka ny tekotera folaka ianao fantatrao daholo ny lakiratra misy mpanotra rehetrarehetra ohatra hoe marary raha ianao hitanao daholo ny astuce sy ny dokotera sy ny toerana rehetra zay tokony ale mikasikasika an'izany ity vehivavy ity mpanasitrana ny tediaviny efa voatetiny daholo mpanao fanafody maro de misy raha ihany koa malaza ohatra ny mpanao fanafody ty anankiray ity efa reny ny laza rehefa nareny amin'ny Jesosy izy reny hoe ty le raha ty koa ny manasitrana ka zay manasitrana rehetra tamin'ireo olona mpanao fanafody maro igny misy olona manasitrana amin'ny alalan'ny mety zavatra mety mpamosavy ke hoe manasitrana fa manome aretina hafa de izy fa ny azy zany ny tena ohatra atsika ihany hoe misy zavatra misy tontolo iainanao ohatra mety misy olona zao ato mahay manjaitra be mihitsy de vo misy ohatra kofe mora na machine fanjairana reny miinteresse azy de misy an'ireny hitany daholo atsy misy bokotra atsy misy ohatr'izao de amin'y aty mivarotra magasin tsy mivarotra fa tsy bokotra ngezako mihitsy fa tsy zay karazana bokotra tsy hitanao amin'izany de efa tsy misy tsony de ohatra zany ty vehivavy ty zay mpanasitrana rehetra hitany daholo mare mivarotra tobily ao de zay tobily amidy rehetra hitanao daholo ihany koa
Alléluia. Dia misy mpanasitrana ray eniny Jesosy ny anarany. Dia hoe mitovy amin'ny rehetra ihany io samy manasitrana fa andeha mba hanantona azy aho. Alléluia. Zao ny tena ngeza be ny finoana ity vehivavy ity, rehefa nareny amin'ny Jesosy izy dia fantany fa tsy ohatran'ny rehetrarehetra io. Voalohany indrindra tsy andoavana volo io. Lainga zany raha misy miteny amin'ny hoe midira andao hoe tinambavaka ianao dia manome an'izao volo zao anao dia sitrana. Fa misy mantsy zany zao eny amin'ny fiangonana dia tsy marina zany. Satria rehetrarehetra efa nandaniny zavatra be, efa nandaniny fananany rehetra le mpanasitrana teo alohan'ireo. Ka raha mba ilay tem-piangonana koa hoe avana manatsika mbola andovo vola vao sitrana, aiza ny tany ale. Ny olona tonga mivavaka etina mavaka zany fa olona lany arena tamin'ny fitsaboana tany amin'ny hafa tany. Ngadadarabe manaiky anao hiala mainy zany. Ngary reny mpanao fanasitranana malagasy reny hiala maina aminao zany fa ndala fa tsy manino. Any amin'ny fivavahana any anao sisany afaka tsy mandovo volo zany. Ka raha any amin'ny fivavahana koa mbola andoavam-bola vao etina mavaka ny olona, sarotra aiza tsony ainan'ny olona amin'izany zay. Tsisy iainana tsony ke zany. Fa nareny amin'ny Jesosy izy dia zao ny zavatra fantany. Zaho koa tsy manam-bola tsony rahateo izy izay moa nomeko azy. Fa zao zaho anantona azy. Fa fantatro fa mahay manasitra ny lehilahy io. Zay finoana zay na ny risika ny ramatoa. Zany olona narary 12 taona zany no tsy drary 12 zany reraka zany. Satria zany hoe mbo fandrina tsy mihetsika. Fa nijanona teo mbo fandrina ve izy rehefa namalala? Tsy nijanona teo mbo fandrina izy na dia reraka azy. Satria fantany fa mila sitrana izy. Ary fantany fa io mihitsy hatramin'izay aho izy nitety mpanao ny fodomaro. Fa io izy mandalo hoe Jesosy dia tsy ho tsanga, nitsangana izy. Tanareo? Tsika rehefa anatin'ny fahaterena dia mila mitsangana tsika. Alleluia. Misy ny ariavana tsika tonga eo ariavana efa miadana. Eritreretinareo io vehivavy io azony Jesosy ny ataony tonga dia nandeha nitady ny tany tokantrano io vehivavy marary mitsidra 12 taona ato. Fa zao Jesosy mitaky dingana anaty kely aza afa amintsika. Misy nge amintsika ariavana maro efa terina amin'ny tokantrano ny fandara. Zao no mba probleman'ny olona. Amin'ny firy marina moa izy manomboka amin'ny sivy sasany any. Fa tena matory amin'izany fa dia reraka mbola hiasa rapitso. Zay teny anankiray izay zany matetika izay ihany. Mbola hiasa rapitso. Dia ohatra mampite anontany foana fa za ve verin'ny olona fa tsy miasa, zako nge miasa rapitso hoe. Zako tena miasa rapitso. Fa zao zava-dehibe manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny mifampahery ry havana malala. Zava-dehibe ry havana malala. Zany mihany tenin'Andriamanitra zany alohan'ny atory. Ianao inge tsy hanofy ratsy zany andeha atory. Tenin'Andriamanitra nenonao farany, tsy manofy ratsy zany ianao. Ilaintsika efa tena terina eo amintsika ilay vahaolana. Fa mbola mahita hirika tsy andehanana ihany tsika. Ty raha mahatonta indray misy vahaolana ao fa mila makany. Ary tsy olona reraka sy mitsidrahanao ny vahaolana miandry anao ao. Fa raha te ho sitrana dia mitsangana ianao. Dia mitsangana izy satria izy te ho sitrana. Ary fantany fa io ny hetsika farany, hika farany io ry havana malala. Alleluia. Nangonony ny herin'ny rehetrarehetra. Rehefa ho ato amin'i Jesosy ianao reraka ianao ekeko zany. Kivy ianao ekeko zany. Fa angonony ny herinao rehetra andehananao andohalika. Andehananao hitady anazy. Fa ny ahitanao azy ny ela, raha voakasika io vavaka io ny lambany, raha voakasika io ranomasonao io ny lambany, raha voakasika io fonao torotoro io ny lambany, ny akasika anao no ela. Teto dia zao ny mirakla ngezabe mihitsy ny teny. Ozy le vehivavy na dia ny lamba fitafiana azy zany izy no voatendrika dia ho sitrana, iza no nilaza azy an'izany. Fa iza ke nilaza an'ilay ranam-pamay zany. Fiza ny teny tamin'ny fakasihan Jesosy dia sitrana, tsisy nilaza anazy an'izany. Fa ny tena marina ny fanamasy dia efa nitaritarana azy. Tolosain'ny fanamasiny zany. Misy etsika ataontsika tena hikakana mihitsy hoe zany ny fanamasina rehefa manontray vao tamin'ny Fakomany tamin'ny Lahady. Niaraka izay dia nandalo toerana anankiray. Toerana anankiray tena nen'Andriamanitra ny voninahiny tamin'ny fiainany taty andafy taty. Dia natsiaro an'ilay izy ilay tena soa fa teo ny fanamasina nanoro an'ity toerana ity.
Alleluia. Tsy nisy teny mihitsy ny hoe tsisy ny tena zany tsisy ina moa zany hoe tsisy manuel amin'ny lambany sasy vakina hoe zao ny fomba atao mba hasina kitiana ohatra zao tsisy fa tolotsain'ny fanamazana kitio ny lambany. Alleluia. Ary zao a ity vehivavy ity rehefa nareny amin'ny Jesosy izy dia nakao ivoany. Hitanareo tsy nankany amin'ny devant Jesosy izy satria nahoany fantany fa maloto izy, raha ny lalàna dia maloto izy, ka izy firavana maloto olotsotsa tsy tia nolotona dia Jesosy ve dia olotona dia tsy sananatrika an' Jesosy izy. Misy amintsika noho ny olona sy ny ady sy ny problème zay atreantsika noho ny fahalototsika dia na manarika an' Jesosy ary tsy sahantsika intsony. Marina zany sy ady izy sahanao na dia manarika an' Jesosy. Ty vavy ity dia tsy nanatrika an' Jesosy ny zava-dehibe taminy fa ny nikasika azy. Alleluia. Avy aty voany izy tsy maninona ianao na avy any voany aza no mitady azy. Alleluia. Amen. Etaeta koa manampy azy. Etaeta iona amin'i Jesosy marina ny rahababisondola. Nakao ivoany izy a tena mamaky ny vahoaka, mamaky ny vahoaka zany tena manao ezaka, efa malemilemy a, efa reratreraka. Zay ny teneniko anao ianao io nge tokony hotahin'Andriamanitra fa ianao tsy miezaka. Zany Jakobo zany nge ravina malala tokony tsy notahin'Andriamanitra fa tena nikiratra amin'ny farany zany. Parain'ny andro ny vavaka dia ny teny mihitsy tsy avelako ianao raha tsy tahinao. Zany teny zany tsisy afaka tsy fataontsika intsony zany. Atsika ny mora amin'ny lavitra tsy ny ianao Andriamanitra ka tsy tia zany izy fa dia zao hoe andao ary tsika mivalala. Ity vehivavy ity a nanatona an' Jesosy izy. Tsy nananatrika azy izy. Ny zava-dehibe aminy dia zao izy sitrana. Alleluia. Dia nikasiany amin'izay ny lambany. Rehefa nikasiany lambany a. Alleluia. Niaraka tamin'izay. Zao ny teneniny na dia fitafiana azy amin'ny voatendriko dia ho sitrana. Zay aloha dia efa finoana ngezabe. Ndikany hoe sitrana hoe voavonjy. Ndikany hoe sitrana io a dia hoe voavonjy amin'ny solamandry kely. Na dia fitafiana azy no voatendriko dia ho voavonjy aho. Alleluia. Dia ho sitrana. Zany hoe ny tena tanjo ty vehivavy ty a no sitrana ray dia no voavonjy koa anankiray. Alleluia. Aza mionona amin'ny fanasitranana anao fa aza manaiky raha tsetin'i Jesosy any an-danitra, tonga Jesosy any an-danitra amin'ny alalan'ny fitranana tamin'ny aretiny io. Dia zao nikasiany amin'izay ny lambany. Alleluia. Rehefa nikasiany lambany a dia volazan'ny ten'Andriamanitra niaraka tamin'izay dia ritra ny loha ranon'aretiny a ka tsarony tamin'ny tenany fa sitrany izy. Tonga dia nikasiany an'ilay lambany hoe to dia mijanona andary avy namalala. Za mitenao andro hafa nikasianao an' Jesosy no ela dia hitanao zany lanitra misokatra izany. Alleluia. Dia niaraka tamin'izay dia ritra ny loha ranon'aretiny a ka tsarony teo amin'ny vatany, teo amin'ny tenany fa sitrany izy. Alleluia. Androany kosa dia teny aminao androany misy aretina mikikanao efa hatramin'ny ela. Misy problème mikikanao efa hatramin'ny ela ao. Andao taperiny. Andao taperina androany zany rehefa namalala. Ianao inge ao rehefa tokony tahin'Andriamanitra an'izay ianao tsy mety mandroso. Zay ihany ny problème anao. Ianao tsy mety mandroso. Fa ho tahin'ny tompony ianao. Dia zao na dia fitahinana azy zao izy voatendriko dia ho sitrana. Ary niraka tamin'izay dia ritra ny loha ranon'aretiny ka tsy tsarony tamin'ny tenany fa sitrany izy. Alleluia. Kasika izy zany dia janona dia fatany fa sitrany. Alleluia. Lasa izy andeha aretiny raisin'i Jesosy. Ary Jesosy efa nilaza fa ho eo any entanareo nentin'i Jesosy ny aretintsika sy ny fangirifiritsika. Netiny. Dia nisoloany fifaliana. Alleluia. Za moa toko sy mino androany fa vorinao zany afatra zany. Androany a ataovy zava-dehibe aminao androany. Tsy ny mitaraina sy ny sisa fa ny mikasika. Andao makasiana Jesosy. Kasio amin'ny
vavaka feno fotorotoro izy ka sio am'fakasitrahana izy aleloia dia ho hitanao a ny voninahitr'andriamanitra eo amin'ny fiainanao tapitra ny toritentsika miditra amin'ny fizanam-patsapantsika misy anareo a mazotoa izara-patsapana efa misokatra amin'ny messengerko afaka miantso a ianareo a izarana fatsapana amen nefa voarenao zay a hitsahatra neny ny hémorragie-anao tanatin'izay fotoana zay androany mitsahatra tanteraka io aleloia miaraka amin'ny fanasitranana ho tahin'ny tompo isika rehetra misy zara-patsapana ve raha misy zara-patsapana dia zao ny fotoana afaka tonga dia miantso a raha misy fa raha tsy misy tsy manino alleluia misy olona mizara fahatsapana a lasa aloha asitsika sary alleluia raha ohatra ary efa ao a rahalahtsika tojo a dia omena azy avy hatrany ny fitenenana raha tojo a anao fitenenana inona azonao ambara inona azonao lazaina Jesosy daotsika rehetra dia misorapetsaka ambasitera nambe fitenenana dia makasitraka anareo mianadata amin'ny toriteny dia nakarasika natelo hoe ty vehivavy ty a nandany vola izy a nandany fananana be izy a dia efa tena rehefa mpanasitrana dia nijerijereny foana fa zao nahita an' Jesosy amin'izay izy dia tena natoto tamin'io ny heriny a nagony ny herikely izay nananany rehetrarehetra dia entiny nandoliana nentiny teo anatrehan'Andriamanitra teo anatrehan' Jesosy dia sady nanam-ponina be koa izy alleloia fosiny voatendrika fotsiny ara ny fitafiny dia ho sitrana dia tena sitrana tokoa izy dia tena hoe name peuple tokony ho ananana zany hoe mila manam-ponina mila miezaka satria namaky teo amin'ny vahoaka izy ezaka be koa zany dia mila manao ezaka koa tsika manantona an' Jesosy a dia tena hoe mila manangona ny herintsika rehetra anatrehana ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra alleloia dia tahin' Jesosy daotsika rehetra alleluia be a mankasitraka amin'anao a raha natojo a tanatin'izay fizarana fahatsapana mambe zay andriamanitra manaka fahasoavana ane amaly fitianao a dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia maheleza foana amin'ny asan'ny tompo satria mety olona hafa manaraka indray alleluia raha ohatra indray ary a efa ao a ny anam-bavitsika haiko dina rodriguez dia menazy nyfitenena inona azo ambara inona azonao lazaina Makasitraka ny fitenenana dia manao lafetana Jesosy antsika rehetra makasitraka anareo mianadakoa tamin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra voanakasika androany dia hoe ity le vehivavy ity zany tsy misy miteny azy zany hoe raha mikasika ny lamban'i Jesosy a dia hositrana fa izy zany tena hoe ny sady nanana fonona lehibe ihany koa dia faharoa le hoe hery ao anatsika na deva hery kely ary ao anatsika dia ndao entana hikasehana an' Jesosy ary le hoe tsy ny falasitranana ihany koa ny tena zava-dehibe fa le hoe isika mihitsy zany a no mikasika an' Jesosy a dia izay no tena zava-dehibe dia faharoa ny farany le hoe atao zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika mihitsy zany a ny fikasika an' Jesosy a dia ao anatin'ny vavaka sy ao anatin'ny mivavaka ao anatin'ny fotorotoro dia tonga amintsika ny fanasitranana tahaka ty vehivavy ty dia izay tena makasika pastera dia mankasitraka indrindra tahin' Jesosy amen alleluia mankasitraka ny anao a nampaviay Lina Rodriguez a tanatin'izay fizarana fahatsapana mambe zay dia andriamanitra manaka fahasoavana ane amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany a dia maheleza foana amin'ny asan'ny tompo alleluia pitra olona fa manaraka an'izay efa nasoa sitsika sary a alleluia
raha efa ao ary a raha navavitsika Erika dia andao a mila zavatra ny fitenenana Erika anao ny fitenenana Mankasitraka pastorana amin'ny fitenenana tain'i Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadaka ny toriteny androany fa tena hoe mahakasika be ny toriteny na le teny farany teo manao hoe tenen'ny pastora hoe aza monina ny fanasitranana fotsiny raha miaina amin'ny Jesosy fa ny voavonjy ho an'ny danitra aloha no tokony no tena katsahantsika izany fa raha mikasika an'i Jesosy izany tsika dia ny fanasitranana eny fanjakan'ny lanitra no tokony tena eritreretintsika fa tsy mijanona izay fotsiny. Dia ny faharoa nakasikana indray faharoa nakasikana koa dia angono ny rehetra entintsika manantona amin'ny Jesosy hikasihitsika ny fony amin'ny alalana vavaka amin'ny alalan'ny fakatoavana amin'ny alalan'ny fakasitrahana fa izany zany matetika ny fony Jesosy rehefa manantona anazy tsika dia tena mila atao mihitsy zany hoe miezaka tsika hoe mivavaka tena amin'ny fo manontolo mba hikasihantsika ny fony Jesosy. Dia fahatelo farany no hoe lehidirana anankitelo voalohany indrindra aloha zany mila manana tolotsaina fanamasina tsika rehefa matsika ny tolotsaina fanamasina dia manoro antsika zavatra atao rehetra tahaka ny vehivavy ty zao misy tsy nahalala akory hoe raha mikasika ny lambany dia sitrany fa ataony fanamasina efa mialilala anazy dia miezaka izy sady manana hetaheta dia voakasika ny lamba dia eo ihany koa ny finoana satria raha tsisy finoana koa dia zava-poana ihany ny hetaheta fa mila manana finoana lehibe tahaka ny vehivavy ty koa tsika satria zany nanam-pinoana na toa na samy kasika ny lamban'i Jesosy na dia hoe maloto ary izy na dia tsy mendrika akory ary izy mikasika an'i Jesosy dia miezaka ihany izy mba ny heriny rehetrarehetra mba hikasihana lamban'i Jesosy dia izay ny tena nakasika pasitera dia mankasitraka anareo mianadahy. Tainy Jesosy. Alléluia, dia mankasitraka anao tainy Jesosy. Alléluia, amen. Sotra betsaka ny zokerika tsika tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay noentin'izay Andriamanitra manakirepaka soavina anie amany fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Alléluia. Piditra olona fa manaraka indray atsika. Alléluia. Iza no mbola tsy natsoko marina tiana efa niteny iza no mbola tsy natsoko Alléluia. Tsy tafiditra intsony ny sasany izay mety mbola sika hiditra. Alléluia. Tsisy niditra intsony
anankiray arytsika dia manantsika ny fotoana dia vavakintsika aoriana an'izay. Alleluia. Loatantsika tirity efa tsy misy hiantsony any dia tirity ny ataontsika ho voninahitran'Andriamanitra. Dia minofinaritra tonga dia vavakintsika ao aoriana dia irety tay tompo. Doloha ampitsika fizarana fahatsapana ray farany a satria mbola misy olona miditra ao a dia nefany a tsy tafiditra izy. Alleluia. Alleluia. Ka rehefa ao ary a ravavitsika marina tiana dia andao mentsika zavatra ny fitenenana. Marina tiana inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana. Ia, makasitraka pastera dia makasitraka anareo nanadata ny toriteny androany. Tena nanamarika an'androany zany ilay hoe rehefa mandray an'i Jesosy tsika izy zoky pastera teo dia misy hery miditra amintsika dia herin'i Jesosy zany fa tsy herin'ny zavatra hafa zany fa tonga dia sura zany tsika hoe herin'i Jesosy iny azontsika mpinoana iny. Dia tsika mety mieritreritra hoe feno fahadisoana teo anatrehan'i Jesosy fa mila manantona ihany tsika zany dia faharoa manaraka an'izay hoe retain'ny pastera teo hoe tsy mandony ninona tsika rehefa mandeha ao dia tena ohatra tonga dia nanamarika be zany hoe efa lanina dia nandovola eraky ny vazatany rehetrarehetra izy fa rehefa tonga ao izy dia hoe tsy mandohy ninona fa maimaim-poana. Dia fahatelo farany zany tsy mijanona eo am-pandriantsika fa mila dingana be mihitsy ny ataontsika. Dia rehefa mahazo an'ilay fahasoavantsika tsy mijanona amin'iny fa mila midongo mihitsy ny mandeha anaraka an'i Jesosy ifankahita amin'i Jesosy any an-danitra. Mankasitraka indrindra dia tainy tompo dia hijanona daholo eny hitsahatra daholo ny hémorragie ho an'olona rehetrarehetra izay manana an'izany dia andao anatinan'i Jesosy tainy tompo daholo. Mankasitraka pastera ny andro. Alleluia. Tahiny tompo tsy tsisy olona zoky marina tena fa nareo ary nisy olana miantso mizara fahatsapana. Alleluia. Alleluia. Ndao ary eno iritsika misaotra anareo zava-dehibe ny fitsona vavimbelona izay ataonareo dia ivavatsika ao anaty irety Alleluia. Tawari. Minofinaritra daholo.
takatriny saina fa misakwe tany fitondrana hoahira mifoto fa takatriny saina fa tao anaty ady ao minofo ny vavaka mandombo minofa nandeha limbavaka mitendrombohitrao mitady mitsingovana otra tisena mali nandritry ny fotoana ireo manodidina efa mialy zay iafara efa nomana tsara ireo da mila maty Patapuka tedini latsaka Devare babako Sombula niazakazaka Iyana barata Chitanya nefane sabaka Pagane timo Rutunga te wapela tanala Yebula nisi like you Agane atinala Katela gawe Nazaride Natafapita gawe Fambula nisi like you Agani andifana Katela gagawe Namfiasa mepahari Timbala muziki Mfiasa ni Jesu Iurena mafitare nawe Pangara nao sao Iurena mafitare nawe Asamiura Iurena mafitare nawe Pangara nao sao Iurena mafitare nawe Asamiura Iurena mafitare nawe Patapuka tedini latsaka Devare babako Sombula niazakazaka Iyana baraka Chitanya nefane sabaka Vagane timo Rutunga te wapela tanala Embula nisi like you Agane atinala Katela gawe Nazaride Natafapita gawe Mambula nisi like you Agani andifana Katela gagawe Namfiasa mepahari Timbala muziki Misaotranao Jesosy malalany amin'ny fitiavanao misaotranao zany amin'ny fatateran'ny fotoana teto androany misaotra satria tena tianay tokoa ianao ary tena hoe tototra somatsara ny fandarana ary fanaina masina no nanolotsaina teto androany ho an'ny mpitorotenina ho an'ny mpamelapelatra misaotra indrindra Jesosy malalany satria fahasoavana avy aminao mbola nahafahanay nihaino ny teninao hery ho anay tanjaka ho anay ary tena hoe sakafo ho an'ny nofonay sy ho an'ny fanahinay Kadi misaotra indrindra Jesosy malalao dia isaoranay anao ny fahatongavandreto mpanomponao tonga teto androany isaoranay anao ny fahatongavanizy ireo teto nihaino ny teninao ary engany izy am'teny zany mba tsy ho verimaina fa tena hoe amoa avy zato eny arivo fanavataperinantsay azy misany tsy voalazaka dia anao malala ny masoa misy lavitra ny zomarejetiko ania dia ho ataonao dia taio Jesosy ny fandarina izao mbola apita foana ny afatrao tsy ho tapatapaka mbola apita foana ny afatrao mandrapiavinao Jesosy malaka dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao ohatran'izay dia mandrakizay halleluia amen ivavakotsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao ny firenentsika zay tena hoe anaty latsaka tenenina mihitsy dia zay itsika ivavaka
fa za miny fambola misy azon'Andriamanitra atao amin'ny firenentsika zao sa misaotranao zay amin'ny afaka manafana fitondram-bavaka ihany koa andao mpandrotsika aloha vavaka mitokona andraikitra amin'ny fivavahana ho an'ny firenena mpandrotsika avy hatrany ary amin'izao fotoan'izao. Metsika anjara Tsika ho an'ny firenena tsisy malalo mbola faly misaotra manome voninahitry ny anaranao masina zay noho ny amin'izao fanatanterahana tompo Andriamanitra ny amin'ny fitoam-bavaka fiambenana alina izao tsy mendrika ny antsony anaranao azy zay fa noho ny famindram-ponanina fanena tanteraka tamin'izany misaotra betsika tompo Andriamanitra ny amin'ny teny masina zay nampitainao tamin'ireo mpanomponao na afahan'izy ireo noho ny fahasoavana tamin'izy ireny fanamasinà ny afaka nanatanteraka Jehovahandriamanitra ny teninao masitsy natandroany engane tompo ho tahaka sabatra hoanena itsaka ray avy masinao androany ho tahaka ny vehivavy Jehovahandriamanitra nadia nikasika ny lambanao azy dia hatahaka zany koa ny fonay mba hanantenanao hitoky anao ary indrindrandrindra katò Jehovahandriamanitra ny amin'ny fandalovana eny amin'ny tsirairay avy ankehitriny dia tondram-bafika manokana ny amin'ny firenenay be dia be Jehovahandriamanitra ny aretina ny amin'ny firenenay engane tompo malalo mba hiazakazaka hanatona anao hiazakazaka hiantsoantsoanao hiazakazaka nararoatra ny fandalovana Jehovahandriamanitra izao teny masinandroany izao hibaka ny amin'ny firenenay zany hositranina ny aretina rehetrarehetra Jehovahandriamanitra ho firenena ho feny fanasitranana noho ny anaranao masina tandroany izany engane koa tompo malalo ny fanirinay dia hiazakazaka hatrany foana angatò Jehovahandriamanitra mandrakarivany amin'ny alalan'ny teny masinao ankehitriny dia isaraketo zay tompo Andriamanitra fa ny fanatrehanao tsy afona asaraka nena dia ira segondra ny toromaso maminy rehetra zay nanatrika izao fitoam-bavaka izao dia apetraka fiainam-pelatananao ary mbola hiatriketo zay amin'ny anara-tonga ny maraina tompo Andriamanitra misaotra re eo misaotra fanamasina reneziny an-danitro Alleluia amen. Alleluia misaotran'Andriamanitra misaotra betsaka ny nambavy betsika tao anatin'izay vavaka mamy ho an'ny firenena izay Andriamanitra manaka fahasoavana hoe malifitianao tombosy azy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia misaotra betsaka ihany koa any ranabavitsika Pazesy Angely Pazesy mitondra ny ten'Andriamanitra nafinaritra be dia misaotra betsaka ihany koa ny zokitsika Erika mitondra ny vavaka fanomboana misaotra nareo rehetra ny zara-pahatsapana misaotra nareo rehetra ihany koa nandeha anjara tamin'ny commentaire ny mpanilika teny sy anareo rehetra ny joro-vavolombelona Andriamanitra koa malifitianareo dia mitombositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ary miresaka ny roalanitra sosika tahiny tompo firenena samy matsarytsika dia iao anetindrantsika rampitso amin'ny ora tahaka izao mampitonga zay dia mirary anao tafandriamandry ho tahiny tompo hatrany ane isika rehetra dia samy firenena tahiny tompo rampitso akiradio point radio-5.com mbola fanomenoja-peo akiradio foana misy totrezaka nadiny telo amin'ny ray mefatra fito amin'ny folo maraina amin'ny ray mefatra fito amin'ny folo ralina tahiny tompo mahereza Alleluia amen. See